Vatsimpana etineneny Ratovelo Jacqueline. Andriamanitra no Andriamanitra ny famonjena ho antsika, ary an Jehovah Tompo ny fanafahana amin'ny fahafatesana. Amen. Ivavaka isika Tompo. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina tsara indrindro, indreto izay oloboavidinao rehetra Tompo, ilay narovanao tamin'ny herin'ny aizina sy ny asa matin'ny Satana rehetra, mbola novelominao Tompo ka nahatratra indray izao maraina vaovao feno ny fahazavanao sy ny fahatsaranao izao. Misaotra indrindra ihany koa Tompo, mbola afaka indray izahay anaraka sy aina ny lalan'ny azo fijaliana androany zoma masina. Be dia be tokoa mantsy no maniry hiatrika izany, saingy tsy afaka noho ny antony maro samihafa izay fantatrao. Izay kosa dia mbola niangaranao ka manomboka izao maraina izao dia efa toloranao sahady ny vatsim-panahy hiatrehana ny tontolon'andronay. Ko mangataka hatramin'ny famindramponao Jesosy malalo, mba sasao izahay, mba diovy izahay amin'ilay raha soanao izay nalatsaka teo ambony hazo fijaliana, mba hadio tanteraka ho afaka amin'ny tsy fahamarinanay rehetra homendrika hiatrika ny voninahitra ao. Dia mba avelao koa fanahy masino, mba avelao koa ny fanahy masinao Jesosy, anazava ny foamam-panahinay, mba hahafahanay mandray tsara ny teninao, hampianatra sy hanintsy lalana anay amin'izay rehetra lehanay. Manatre feno eto Jesosy malalo, ife andavorary ny fitoam-bavaka rehetra, ny asa maisy ny Satana rehetra kosa izay mitady tsy hampifantoka anay ary mitady hanapaka jiro sy connexion Jesosy, dia didinay sahady amin'ny anaranao masina sy manan-kely avy any Nazareta, ho may mandrakizay tsy hanana anjara eto na dia kely aza. Dia mitenena Tompo araka ny fombanao fa efa vonona izahay hiaino sy hankatoy ny didinao. Amin'ny anaranao masina sy manan-kely avy any Nazareta Jesosy, ho angatanay sy hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia mbola ampifaliana mandrakariva ry havana no iarabanantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo, ary faly ihany koa manonona ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika, ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny vatsim-panahy izay omeny Tompo antsika ry havana androany dia izay hitantsika eo amin'ny bokin'ny Eksodosy. Eksodosy toko 5 ny andinin'ny 1 sy 2, ary ny Eksodosy toko 9 ny andinin'ny 1 ihany. Eksodosy toko 5 ny andinin'ny 1 sy 2, ary ny Eksodosy toko 9 ny andinin'ny 1 ihany. Ovakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompon'ny teny. Ary rehefa afaka izany, Mosesy sy Arona dia nakao amin'ny Farao ka niteny taminy hoe, izao no lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, alefasy ny oloko mba hanao andro firavoravona ho ahy any anefitra. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, ankehitriny ho hitanao izay ataoko amin'ny Farao, fa ny tanako mahery no andefasany azy, ary ny tanako mahery no androany azy any amin'ny taniny. Amen. Izany andrin-tsoratra masina izany indray ry havana no nomeny Tompo antsika mba ho vatsy androany maraina. Ny antony nandrahan'Andriamanitra ny Mosesy sy Arona ho any amin'ny Farao dia satria very taraina mafy loatra teo anatrehan'Andriamanitra ry havana ny zanak'Israely amin'ny fahoriana ny fampijaliana mafy dia mafy hampitondrain'ny Farao azy ireo. Anika dia nisento tanteraka ny zanak'Israely malahelo ary mitomany isan'andro. Ontsa sy nalahelo mafy ny zanak'Israely tokoa ny Tompo amin'izany, satria araka ny tenin'ny Tompo tokoa ry havana dia hoy izy hoe, zanak'Israely no zanako lamatoa. Amin'izao fotoana izao anefa dia isika kristianina rehetrarehetra no tandindo ny zanak'Israely, koa na iza isika manaiky an'i Jesosy Kristy ho Tompo sy mpamonjy ny fiainantsika, dia tokony hatsiaro foana isika izao teny izao hoe, endre manao ahoana ny fitiavana nasehon'ny ray ao antsika dia ny antsony antsika hoe zanak'Andriamanitra, ary zany tokoa isika. Ny zanak'Israely anefa ry havana, ilay zanaka lamatoin'Andriamanitra eto dia mitaraina fatratra, mitomany satria mafy loatra tsy zakany aina intsony ny fampahoriana sy ny fanandevozana ataon'ny Farao aminy. Ka dia izany natonga n'Andriamanitra naniraka ny Mosesy ho any amin'ny Farao hoe, alefasy ny oloko hanao firavoravona ho ahy any anefitra. Farao anefa raha nandre izany dia natoko tena loatra angamba, ny hevitra hoe mahery sy mahatanjaka tsisy mahatohitra dia namaly tamin'ny teny fiavonavonana sy ny firerehana fatratra ihany koa manao hoe, fa iza moa Jehovah no ekeko teny andefasako ny Israely?
tsy fantatra zany Jehova raisahanareo izany, noho zany tsy alefako ny zanak'Israely. Tsy midika ve zany ry havana fa ny olona mpanandevy tokoa dia tsy manaiky hanafaka ny olony andevony zany mihitsy. Ary zany dia hita ihany koa amin'ny andavanandrom-piainantsika isan'andro ry havana, satria raha misy tokoa fanahy ratsy, fanahy maloto, ohatra hoe fanahy linady, fanahy ny fantrana, fanahy ny fiavonavonana sy ny firerehana, fanahy ny fankalana sy ny fanahy ny tsy fitiavana manandevo atsika, dia tsarovy fa tsy hanaiky mihitsy akory io fanahy ratsy io hanafaka atsika tsy ho andevo zany, fa isan'andro izy dia hanapaka eo amin'ny fiainantsika foana. Kanefa ry havana mahazanak'Andriamanitra atsika dia tokony mihitsy isika hanohitra tsy hanaiky ho andevozin'ireo zava-dratsy ireo tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny tompo anie ry havana alohan'ny nanaova ny asa fanafahana lehibe tao Egipte, ary mbola manao zany koa izy eto amin'ny fiainantsika ankehitriny, dia nanafatra izy alohany Mosesy hoe ilazao ny zanak'Israely mba hitandrina ny Pasika, satria ao ambadiky ny Pasika dia hanao fanafahana lehibe Andriamanitra. Ko raha izany andeha re isika samy andiny tena tsara hoe inona moa ny zavatra mbola mamatotra sy manandevo ahy? Sao raha mbola misy lainga? Sao raha mbola misy loloposy fankahalana? Sao mbola misy tsy fitiavana sa fiavonavonana sy firerehana? Sa misy fantrana sa misy aretina? Ninon'inona nefa mamatotra atsika ry havana dia zao andao lavina tanteraka amin'ny vavantsika androany hoe tsy hanaiky ho andevozana zany zavatra tsy intsony zany aho mandrakizay, satria amin'ny Galatiana 5:1 tokoa ry havana dia milaza mazava tsara hoe ho amin'ny fanafana no nanafahan'ny Kristy antsika ka tomoera tsara aza mety ho azoniny izy io ka fanandevozana intsony. Tsarovy ry havana fa matoa anie Jesosy Kristy nanaiky andeha hitondra ny hazo fijaliana, nanaiky ho satroana felotsilo, nanaiky ho karavasiana mikodopi, nanaiky ho lefonina nofatsihana teo ambony hazo fijaliana, ary nanaiky ho faty sy nitsangana tamin'ny maty, nanaiky ihany koa hiakatra ho any an-danitra ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra mandraka ankehitriny, dia satria hanao ilay asa fanafahana ho azy ho anao Jesosy, satria hanao ilay asa fanafahana ho atsika rehetrarehetra tsy misy ankanavaka Jesosy ry havana. Noho izany rehefa nandoy izany vidy faran'izay lafo izany Jesosy teo ambony hazo fijaliana mba hanafaka atsika rehetra, dia aleo re tsy manaiky ho andevozana izany intsony, ary tsy manaiky raha tsy ho afaka tanteraka isika. Aoka tsy ataontsika verimaina mihitsy ry havana ilay vidy lafo be nalohan'i Jesosy Kristy mba hanafahana atsika. Fa andeha azy isika hanampy an'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fanampian'ny fanahy masina, hanohitra tanteraka ny fanahy ratsy rehetra izay mbola miezaka mamatotra sy manandevo atsika. Ary amin'izany dia tsy hifidy isika hoe ty fanahy ratsy madinika, ty fanahy ratsy lehibe, satria ny fanahy ratsy rehetra dia samy endrika fanandevozana daholo ka tsy misy afaka hitantsika fifaliana na fahasoavana avy amin'Andriamanitra daholo. Aoka tsy ho adinontsika mihitsy ry havana fa ninon'inona anie zavatra nataon'i Jesosy rehefa tonga tetỳ an-tany izy ka tonga nofo, dia fanafahana ho atsika rehetrarehetra ny anton'izany. Koa ninon'inona endrim-pahotana maro mitady mbola nandevo atsika dia aza manaiky intsony ry havana, satria ny fanafahana dia tsy maintsy alova ny fandavana tanteraka ny endrim-panandevozana maro isan-karazany. Be dia be tokoa mantsy ry havana ny zavatra fanaontsika andavanandro eo amin'ny fiainantsika, na ao an-tokantrano zany, na any am-piasana any zany, na any am-pianarana, na dia any am-piangonana aza, dia ao ny tsy fifanajana, ao ny tsy fahaiza mandefitra, ao ny moratezitra, fiavonavonana, firerehana, bekorotana, maro isan-karazany fanahy ratsy. Zany rehetrarehetra zany dia tokony ho toerina mafy avokoa, satria tsy misy ahitantsika fifaliana sy fahasoavana avy amin'Andriamanitra izany. Ao amin'ny Korintiana 1:9-20 dia milaza hoe fa olom-boavidy ianareo koa dia mankalazà an'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Zany hoe tokony hankalaza an'Andriamanitra foana zany ny vatantsika, ny tenantsika ray manontolo, satria efa novidian'i Jesosy Kristy tamin'ny ranony izay nalatsany teo ambony hazo fijaliana isika. Noho izany dia aoka samy tsy hanaiky ataon'ny devolo kilalao zany ny fiainantsika, ka manjary fiainana feno korotana, fiainana feno ady, feno fahantrana sy aretina,
fiainana feno tsy fahombiazana, feno tsy fitiavana ihany koa. Ary isika nefa efa samy zanak'Andriamanitra dia tokony tsisy isalovana zany intsony anie ny fiainantsika ry havana. Zao anefa amin'ny maha-olombelona antsika koa dia efa lalam-piainana tsy maintsy iseho ny fahasarotana. Saingy zao raha tena mifikitra matoky an' Jesosy Kristy isika dia tsy avelany hijanona eo amin'ny fiainantsika ely zany ry havana, fa tsy maintsy voafetrany amin'ny fotoana fohy zany. Ary mba ho fampaherezana ho antsika farany ry havana dia tsarovy fa Jesosy Kristy ilay nividy antsika tamin'ny rano enie, ka izy no nahariana ny zavatra rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, na hita maso zany na tsy hita maso, na ny fiandrianana, na ny fanjakana, na ny fanapahana, na ny fahefana, izy no nahariana ny zavatra rehetra sady ho azy izany. Ko raha izany le Jesosy Kristy tompontsika ry havana, le Jesosy Kristy ivavahantsika, andoliantsika ary hitondrantsika ny enta-mavesatritsika isan'andro, inona ny tokony ahory antsika e? Aza misy manaiky ho andevoziny zavatra-dratsy izany intsony, ka na alahelo zany, na fahamoizam-po zany, na fahantrana, ninona re karazam-pahoriana, aza velana kery hanapahefana eo amin'ny fiainantsika intsony zany, fa roay dory any amin'ny anaran'i Jesosy Kristy masina sy manan-kery avy any Nazareta, ho maimay mandrakizay any amin'ny farimy rehetra afo ry havana. Tsy verimberina eo amin'ny fiainantsika intsony, fa ny fanahy masin'Andriamanitra kosa, izy indray no andidy sy hanapaka eo amin'ny fiainantsika iray manontolo, ka tsy misy intsony afaka hanohitohina ny fiainantsika na rahoviana. Amen. Ivavaka isika. Makasitraka indrindra Tompo malala, satria raha tandindo ny zanak'Israely tokoa izay kristianina rehetra ankehitriny dia fantatray mikasika mivantana aminay tokoa izay manjo ny zanak'Israely rehetra. Samy mijaly sy mahantra ny fanadevozana ataon'ny ratsy izahay, noho izany dia tena ory malahelo anay rehetra ianao, satria samy zanakao asan'ny tananao avokoa izay rehetrarehetra Tompo malala. Ny zanak'Israely dia nandevozan'ny farao mafy tokoa, fa izay kristianina rehetra kosa dia ny fanahy ratsy maro isan-karazany mamatotra sy manandevo anay, na ao an-tokantrano zany, na any am-piasana zany, na any am-pianarana, eny na dia any am-piangonana azy. Mety heverinay ho kely sy maivana angamba ny fahazaran-dratsy sy mamatotra anay, kanefa dia tsy ahitanay fifaliana sy fahasoavana re zany Jesosy. Ary zany no andolianay, iankofanay eo ambany tongo masinao Jesosy eo, mba hifona, hibebaka tanteraka eo anatrehanao, satria tena resy zay Jesosy, resy ny fanahy ratsy marobe na nandevo anay, dia adininay, voafafamponay mihitsy angamba Jesosy reo vidy lafo be zay nividianana anay tamin'ny mba azahoanay fanafahana. Maniry anie zay Jesosy azo an'izany fanafahana izany, kanefa dia mbola maminay, finay reo mpahazaran-dratsy marobe mbola manandevo anay, dia ho diso fanantenana izay fa tsy ahitany zany fanafahana zany akory. Zany Jesosy malala no angatahanay famindram-po, angatahanay famelan-keloka tanteraka avy aminao, mba hampio izay Jesosy amin'ny alalan'ny fanahinao masina, hanohitra tanteraka ireo fanahy ratsy rehetra na madinika na lehibe, tsy mitsahatra manandevo anay, manapodika ny fiainanay ray manontolo, ka tsy ahita fifaliana sy fahasoavana avy aminao zany mihitsy izahay. Ampio koa izay fanahy masino mba handroaka sy handoro amin'ny anaranao Jesosy Kristy masina sy manan-kery avy any Nazareta, ireo fanahy ratsy rehetra mitady hanjakazaka sy hanapodika ny fiainanay ho may zany rehetra zany any amin'ny farimy rehetra afo, ka dia tsy hanan-kery sy hanapahefana eo amin'ny fiainanay intsony. Fanahy masinao kosa Jesosy malalo, andidy sy hanjaka eo amin'ny fiainanay, ka dia tsy hananjava mahory tokoa izahay miaina miaraka aminao, ilay Jesosy Kristy tompony zavatra rehetra, hatrany an-danitrany ka hatraty an-tany. Amen. Raiso ny tsodranomasina avy amin'Andriamanitra raintsika. Andriamanitry ny fiadanana ny norotorony Satana faingana eo ambany tongontsika, izy ny hanome antsika fiadanana sy fanafahana amin'ny zavatra rehetra ho antsika mandrakarivany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Aleloia. Amen. Aza manaiky ho andevozan'ny fanahy ratsy intsony isika ry havana, fa zanak'Andriamanitra avokoa.